kely ato amin'ity efitrano ity fa tsy maninona akory zany a. Misaotra ny Soahely manokana nitarika antsika tao anatin'izay vavaka, misaotra ny ara-mivavaka ho an'ny TPFV a, mba tena hoe fitaovana ampiasain'ny tompo a ho amin'ny fitsaboana manara-penitra tokoa a. Mila an'izany tsika dia meny tompo valim-bavaka amin'ny fotoanany tsara. Andao tsika hiditra ao anatin'ny fampianarana miara-banao amin'ny anaran'i Jesosy aloha, tonga soa daholo tsika rehetra. Misy androany mihitsy izay izy vao nanatrika an'ity fotoan'ity ve rafako afaka manangan-tanana ohatr'izao. Ay, faly be izay mahita anareo, tonga soa ianareo izay hitehaka zany a. Ho fanehoanay ny fifalianay a amin'ny fanatrehanareo an'io. Fionam-piaino misy hatrany eto isaky ny zoma toy izao a, miara-mianatra tsika ao anatin'ny 70 herinandro eo tsika hianatra ny hiaina an'izany antsoina hoe miaina finoana sa. Izay ny zavatra ataotsika fantelontsika sy ianao amin'ity an'io ity a. Andao aloha hivavaka dia zaraiko aminao zay vavaksika. Andriamanitra ray a, feno fisaorana anao amin'ny anaran'i Jesosy zahay an'io. Misaotra anao zahay ny amin'ny fisianay tsirairay avy, olona tsy mifankafantatra akory zahay a, fa faly be zay hoe iray ao aminao. Rehefa manana anao zay dia ny ranao Jesosy samy mikoriana tsy anatinay aty dia faly zay manana fotoana iombonana toy izao a, miara-mipetraka hiaino anao ilay Andriamanitray rainay iombonana. Misaotra indrindra tompo a, misaotra fa tsy mijerijery anay fotsiny avy any lavitra any ianao fa tena miditra misehatra, mikarakara anay, mitondra anay hoe andao hitombo e, hiaraka aminao. Tsy tianao hoe mijanona fotsiny eo amin'izay misy anay eo zahay fa tianao hiakatra ny finoanay hitombo a amin'ny fatokinanao mazava. Ankasitrahanay anao mihitsy ny fisindra Jehovah Mahasoa, ny fikarakaranao rehetra. Misaotra anao ny amin'izay zavatra rehetra efa ataonao, ampianarinao, ifampitantananay ihany koa, ampianarinao pratika anay. Tombo ndreto indray daholo zahay rehetra an'io, na zahay manatrika eto amin'ity efitrano ity a, na ny tsirairay izay any amin'ny misy azy amin'ny réseaux sociaux any dia ianao tompo no miasa manome fifantohana anay, mitona anay mihitsy aheno dia afaka maharay tsara izay hafatra ao a aminay, satria mazava fa ianao manana hafatra, ianao manana teny mamelona, ianao manana taridalana tiana hitondrana anay a mba hiainanay an'izay finoana sa zay. Mety zay Jesosy a, dia mitenena aminay tsirairay a fa nanao no miasa manazava ny aty anatinay a dia tena manambara, manoratra n'ilay fahamarinanao Andriamanitra ao anatin'ny fonay ao dia lasa fiainana ho anay mihitsy zany. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Amin'ity taona ity moa ny lohahevitra, tsy lohahevitra fotsiny fa tarigetram-piainantsika dia nisotomintsika eo amin'ny Korintiana 4:5 a, ny tapany voalohany eo amin'ny 5:7 izay andao hoe raha tsika sianao manonona mba ho marina amin'ny fiainantsika ilay isan'andro mihitsy. Ahoana moa ilay teny hoe ataotsika ho voninahitsika ny mba hankasitrahana antsika. Izay ny voninahitrintsika sianao zay a no hankasitrahan'Andriamanitra. Dia hoy ataminao hoe ao anatin'ny herinandro vitsivitsysika dia mianatra an'ity hoe andao hiaina na handeha amin'ny finoana sa. Satria raha ohatra tsika te ho hankasitrahan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia mazava tsara ny tenin'Andriamanitra fa tsy possible mihitsy ny hankasitrahan'Andriamanitra antsika raha tsy mandeha amin'ny finoantsika. Any amin'ny Hébreux 1:15 no milaza mazava amintsika an'izany hoe tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy raha tsy mandeha amin'ny finoana isika, raha tsy amin'ny finoana irery ihany. Amin'ity an'io ity isika ny zavatra nianarantsika tamin'ny voalohany niresaka ny amin'ny hoe tahotra sy ny finoana isika dia hoy isika hoe anjarantsika sy ianao no misafidy na atahotratsika na ino. Mino afa ianao misafidy hoe sara nga ino a, nidikany hoe risim-pona courage dia tsy hoe akory hoe tsy misy tahotra amin'ny fiainantsika fa mandeha na dia eo ary ny tahotra fa fantatritsika hoe eo ny Andriamanitrantsika miaraka amintsika. Tamin'ny herin'ny lasa teo isika dia niresaka ny amin'ny hoe andao hiomana, andray, fahagagana, satria Andriamanitra mahagaga ny Andriamanitritsika
dia tena teanao fahagagana eo amin'ny fiainantsika mihitsy ihany koa izy fa ilay izy tsy afaka nisy eo mihitsy afaka ny hampahitantsika an'izany raha tsy mahita finoana amin'ny fiainantsika izy. Amin'ity an'io ty zany zavatra resantsika kosa indray dia ny hoe alaivo ny nofinofinaandriamanitra ho anao. Alaivo ny nofinofinaandriamanitra ho anao. Amin'ity an'io ty iresaka betsaka ny amin'izay hoe nofinofy dia mety ny fomba hitenenako azy koa mety hoe sary an-tsaina, imagination zany ny tena zavatra tiako resahana. Nofinofy imagination fisaintsaina na eritreritra iresaka be an'izany tsika hoe tena misy mila hitaritsika tsara zany raha ohatra ka te hiaina an'izay finoana saza isika. Misy teboka vitsivitsy resahako anao ao anatin'io. Ny zavatra voalohany mila azontsika sainao an-tsaina dia ity hoe ny sary ao an-tsainao no mamaritra, manoritra ny lalan'ny fiainanao. Ny sary ao an-tsainao no manoritra ny lalam-piainanao. Ny imagination anao zany na le zavatra saintsainao dia inona le sary ao anatin'ny sainao fa mandeha mandroso manaraka an'izay ny fitodian'ny fiainanao. Ao amin'ny Hébreu tsy Hébreu fa oabolana 7:27 teny efa averimberitsika sainao matetika dia matetika Hébreu manina amin'izany teny Hébreu foana oabolana 7:27 ilay tenan'ny tompo milaza hoe fa tahaka ny heviny ao am-pony ihany no toetrany. Ny olona amin'ny teny frantsay hoe l'homme est selon ce qu'il pense. Ny olona dia tahaka ny heviny ao am-pony ihany ny toetrany. Enao dia tahaka ny zavatra ao anatin'ny sainao dia izay ny toetranao, izay ny fitodian'ny fiainanao. Izany hoe ny eritreritrintsika no mitondra fahatsapana. Ny zavatra ny anatin'ny saintsika any dia lasa tsapantsika ilay izy dia avy eo iny no mibaiko ny fihetsika ataontsika sainao rehefa avy eo. Ny eritreritrintsika mitondra fahatsapana izay dia lasa izay ny fihetsika ataontsika. Raha maka ohatra tsotra zany zao hoe andeha ataoko hoe anniversaire anao. Anniversaire anao dia fantatrao ianao zany any anaty sainao any efa hitanao le ankonanao fa mikonokonony. Ny zavatra konokonony ireo fa tsy miteny zareo fa bitsibitsika kely. Nisy fotoana vadinao nanontany anao ngamba hoe ianao nga tian'le akanjo ohatran'izao iny. Dia mety mody nanontany anao hoe inona ny loko mba tianao. Efa azoazonao an-tsaina. Any mandeha ianao zany misy sary an-tsaina ngamba le akanjo ohatr'izao ny ameny any dia lasa tonga ao an-tsainao iny dia misy fahatsapana, misy fifaliana hafahafa kely izay ao anatinao ao. Dia lasa mety mitarika anao hoe lasa mety falifaly ianao vokatra izany. Fa tiako hitanao fotsiny hoe miainga any amin'ny eritreritra ao le fahatsapana dia lasa izay ny fihetsika ataonao. Ao anatin'ny eritreritrintsika sainao mihitsy no iasan'Andriamanitra. Ao anatin'ny eritreritrintsika mihitsy no iasan'Andriamanitra. Misy fotoantsika sainao miteny hoe tsy possible mihitsy aloha izao tsy ho tonga amin'izao mihitsy misy zavatra zany ao an-tsainao dia tonga dia ataonao hoe tsy mety ho tonga amin'izany mihitsy dia lazaiko anao fa tsy ho tonga amin'izany mihitsy ianao, tsy tonga amin'izay mihitsy tokoa ianao. Misy teny iny any amin'ny Filipianina 4:17. Filipianina 4:17 manambara hoe Andriamanitra miasa ao anatintsika, ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Miasa ao anatin'ny fikasana. Izay zany Andriamanitra fa miasa ny anatin'ny saintsika any mampisy eritreritra. Fa miainga ny anatin'ny eritreritra ny zavatra rehetra. Ny sary ao anatin'ny saintsika ao misy zavatra teneniko anao reto aza alaina soratra kory, aza raisina soratra fa
zavatra tenina olona samihafa tiako ho saintsainao fotsiny. Tiako zarainanao fa tsy mainana mihitsy na tsy raiketinao an-tsoratra mihitsy azy. Misy an'ity rangahy siantifika malaza ty Albert Einstein ny anarany. Zao ny zavatra nytenenin'ity rangahy ty dika teny malalaka ty zany dikako amin'izay fahazahoako azy tsara amin'ny teny malagasitsika. Manandanja lavitra hoy izy manandanja lavitra noho ny fahalalana ny sary ao an-tsaina. Manandanja lavitra noho ny fahalalana ny imagination zany. Ny lojika sy ny kajikajy mitondra anao miainga eto amin'ny teboka A maketo amin'ny teboka B, zay ny lojika zay. Raha tiany eto dia ty zany ny vokany. Fa izao ny sary ao an-tsaina indray mitondra anao naiza naiza, tsy voafehy ninina mihitsy, tsy voafetra fa mitondra anao naiza naiza. Dia hoy izy miteny hoe ny tena mariky ny intelligence na ny farany hitan-tsaina hoy izy tsy ny fahalalana ananan'ilay olona fa ny fakany sary an-tsaina, ny fahafahany maka sary an-tsaina zavatra. Milazonao tsara fa ny zavatra rehetra teto ambonin'ny tany miainga tamin'ny imagination daholo, miainga tamin'ny fakana sary an-tsaina. Raha ohatra zany zao mahita avion tsika mandeha dia tsy hiteny fotsiny tsika hoe le tamin'ny malokily iny hoe alika amin'ny vazaha pasteur, tsy alika zany mihitsy ny vazaha, mahay fotsiny izy. Le izy tsy hoe manana fahalalana izy fa nandefa saina be izy. Azo se nanao le farany hitan-tsaina zany refesina mihitsy ao anatiny hoe fahafahana manonofy zay manonofy misy zavatra sary any an-tsaina. Mbola citation na fitenina olona ihany no teneniko anao amin'ity manaraka ity misy an'le Napoléon Bonaparte mpanjaka tany Frantsa tany. Dia zao ny zavatra nytenen'le zokilahy io hoe mifehy an'izao tontolo izao ny imagination na ny fakana sary an-tsaina, mifehy micontrôle an'izao tontolo izao. Mbola misy olona anankiray koa tiako le zavatra nyteneniny, tsy hoe tiako ahoana fa mahaliana antsika senao. Misy an'ity William Arthur Ward ty dia zao ny zavatra nyteneniny hoe raha afaka alainao sary an-tsaina ny zavatra dia afaka ho vitanao. Raha afaka nofinofisinao dia afaka hoy anao mihitsy. Mety misy lafiny marina azy, mety misy lafiny tsy marina azy, fa izao ny zavatra mazava aloha tena miainga ao anatiny ty fisaintsainantsika ty. Mila hitanao tsara hoe misy hery any anatiny fisaintsainantsika senao. Ary io mihitsy ny tena tiako tsipihana tsara aminao amin'ity amin'ity fa tsika malagasy indraindray tsy ampy tsara n'ity resaka hoe maka sary an-tsaina, m'imaginer, manitatra tsara an'ilay izy. Misy hery ao anatin'ny fisaintsainana. Enonao angeny zavatra niseho hoe tamin'ny teknôlôjia voalohany teto ambonin'ny tany. Fantatrao ny teknôlôjia voalohany teto ambonin'ny tany, rasaina zany teknôlôjia andraolombelona voalohany tany amin'ny rehefa nanao an'ilay ahoana fiteny tour de Babel moa zany, le zavatra be tilikambo Babel zay le fiantsoana azy amin'ny teny gasy. Tamin'ny nanao an'io tilikambo io dia noho tsara ny zavatra nytenenin'Andriamanitra jerentsika eo amin'ny Genesis 2:15. Rehefa nanao an'ilay tilikambo ny olona niakatra le izy hoe te hanatratra an'Andriamanitra hoy zany zareo, te ho hiakatra ny an-danitra. Dia hoy Jehova tao anatin'ilay izy zao ny tenin'Andriamanitra hoe indro iray foko ny olona sady iray fanononana izy rehetra, mitovy daholo ny teny langage ny rehetra zany mitovy, ary ity vao fiandohan'ny ataony koa izao dia tsy hisy azo sakanana ninninona zay saintsainy atao. Jerenao tsara zany zavatra tenenin'Andriamanitra zany ny olombelona mantsy zany misy secret tsara tarehy be mihitsy ao ambadika zany zavatra tenenin'ny tompo zany ary aloha raha tsy raisitsika amin'ilay lafiny anankiray tenentsika avy eo. Ny olombelona ity rehefa miara-miasa tsara, zay le hoe iray foko ny olona, miara-miasa tsara ny olombelona
miaraka ao anatina fifandraisana tsara tsy misy adiady sy fialonana dia miaraka amin'ny fanitarana tsara ny zavatra ao anatin'ny sainy ao tsisy azo sakanana ninninona mihitsy izy. Izay io tenen'ny tenin'Andriamanitra io. Izay nampatonga an'Andriamanitra hoe mandeha any amin'ny tsisy ty zavatra ty dia lasa nasian'Andriamanitra ny fitenenana mba tsy hifandraisana, mba tsy hifankahazo teny ilay olona, satria tena misy heriny mahery vaika be mihitsy raha ohatra ka miray fo reo mifandray tsara reo dia nefa tena manitatra ny imagination dia tsy zavatra tsy voasakana. Zao zany ny fampitandremana antsika tsara mihitsy koa ao anatin'izany. Andao tandremantsika tsara sao dia diso fampiasa n'ilay fisainana, le imagination, le fakana sary an-tsaina. Misy olona tenen'ny tenin'Andriamanitra ny boky Noabolana any, maka sary an-tsaina zavatra ohatra hoe misy mpianatra zao ny zavatra imagineny ao anatin'ny sainy ao ahoana ny fomba atao mba anaovana fraude tsisy mahita. Zany foana ny ao an-tsainy dia tena mihitatra mihitsy io sainy io, mandeha mihitatra mihitsy. Za dia gaga mihitsy aloha fa misy zavatra tsy fanaontsika tamintsika taloha ataony ankizy amin'izao fotoana dia gaga ianao. Fa rehefa ampiasay ty imagination ty mandeha io. Misy olona zany tena hoe mieritreritra ratsy, fa eo mihitsy ilay tiantsika saina hoe milazonao sary an-tsaina aloha zay, herin'le fisainana zay misy hery ao anatiny fa tandremo sao dia ampiasaintsika amin'ny zavatra tsy mety. Ny zavatra faharoa resantsika dia ity, miresaka an'ity hoe alaivo ny nofinofinaandriamanitra ho anao ty sika. Ny zavatra faharoa dia izao hoe manan-danja lehibe ao anatin'ny fandehanantsika amin'ny finoana ny fakana sary an-tsaina. Izay aloha zany ny fomba andikako azy amin'ny teny gasy imagination, maka sary an-tsaina. Tena manana lanja lehibe amin'ny fandehanantsika amin'ny finoana. Raha vao ratsy ny kalitaon'io imagination anao io dia tsy tafandeha amin'ny finoana tsara ianao. Tena manan-danja lehibe mihitsy io raha avako. Ao amin'ilay Hébreux 1:10 le famaritana nomen'Andriamanitra ny antsoina hoe finoana. Ny antsoina hoe finoana dia fatokiana ny zavatra antenay ary fanehoana ny zavatra tsy hita. Ny fahasamihafana kely ao anatiny hoe fanantenana sy ny finoana. Rehefa mitentsika hoe fanantenana dia miteny zany tsika mety hitranga zany ny tranga anankiray, manantenitsika fa hitranga le ray. Fa ny dikany hoe mino dia fantatritsika, azontsika antoka ny anatsika any hoe hitranga mihitsy le tranga, hitranga le zavatra anankiray. Ao anatin'io rehetrarehetra io raha ohatra ianao ka te hanantena sy mino zavatra anankiray, tsy maintsy raisinao sary an-tsaina aloha le izy. Asa azonao tsara zany zavatra teneniko anao zany, ohatran'le ohatra na anniversaire ny teneniko anao teo. Raha ohatra ianao zany, ahoana moa ny ahatonga ny hoe manantena ianao nefa le izy, ny dikany hoe manantena zavatra mbola tsy hitanao le izy, vao mainka raha moa hoe mino tsy hitanao le zavatra. Fa ny ampatonga ny hoe velona tsara ao anatinao le izy dia raisinao sary an-tsaina tsara. Ohatr'izao zany, ohatr'izao ny paoziko manao an'le akanjo tsara tarehy, ohatr'izao zany raha tsy fantatro daholo zany zavatra andeha ataoko hoe misy hofatrano milalohanao dia ny dikany hoe manantena ianao dia hoy izy ianao hoe mety ho voaloha le hofatrano. Ny dikany hoe mino ianao dia hoy tsara ilay ny marika zay hoe efa raisinao sary an-tsaina ianao efa manao ofa hoe voaloha le hofatrano. Zay le raisinao sary an-tsaina ao anatinao ao. Tena manan-danja lehibe mihitsy ao anatin'ny fandehanana amin'ny finoana ty imagination tsika ty maka sary an-tsaina ity. Raha te hanantena sy ny zavatra anankiray zany tsika dia tsy maintsy raisintsika sary an-tsaina aloha le izy.
mandrosy antsika zany ao anatin'izay. Tsy maintsy mampiasa sary ao an-tsaiko aho zany. Ny fiainana kristianina mihitsy tsy maintsy ohatr'izay. Raha maka ohatra fotsiny zao tsika amin'ny fiainam-pinoantsika, au fait amin'ny testamenta taloha ray manontolo any dia tian'Andriamanitra tahaka ny hoe omeny antsika hanitarana ny imagination-tsika, ahafahantsika mahita tsaina. Ohatrany hoe miteny zany zao hoe maka ny tany Kanana. Nga moa misy tany Kanana raha alainao zany, nga misy tany Kanana eto Madagasikara e. Fa ianao no misaina any anatin'ny sainao hoe ay, tahaka ny hoe lasa sary ao an-tsainao zany le izy, manomana zavatra ohatran'izao aho. Raha misaina ny fiainana maha-kristianina antsika fotsiny zao tsika, misy ho an'ny fiangonana maro zao dia ataony hoe sakrameta. Ny batisa fotsiny zao ohatra, ny batisa nge raha avako any tena ny imagination antsika mihitsy no mandeha no mino hoe midikany le sarin'le batisa dia sary mampiseho hoe maty a, nalevina dia miara-mitsangana maty amin'i Jesosy le olona atao batisa. Azonao zany hoe sary zao zany ao anatin'ny saintsika ao. Tian'Andriamanitra ho azonao an-tsaina mihitsy hoe zay kay fa ngatsika sinao nahita an'izay Jesosy, tsika nga nahita anazy maty, fa raisitsika sary an-tsaina dia matokontsika zay noho izy. Raha miresaka fanasan'ny tompo indray zao tsika dia ohatr'izay mihitsy koa sary koa no atao mitompo amintsika hoe zany ny atao ho fahatsiarovana. Tian'Andriamanitra zany misy sary ao an-tsaintsika. Isaky mandray fanasan'ny tompontsika senao dia tsara hotsika hoe mampiseho an'le Jesosy nanomeny vatany ho faty ho atsika ilay izy ho faty teo amin'ny toerantsika dia mampiseho ny rany ho famonjena atsika. Ohatr'izay mampiseho tsara hoe sary zao zany. Tsy maintsy mampiasa sary zany tsika senao ao an-tsaintsika ao. Raha mijery an'ireo olona be da be ny tany saina ao amin'ny Hébreu toko faha 12 misy olobe amin'ny finoana, misy andry Abrahama zao ohatra raisitsika ny ohatra. Ny fomba fiasan'Andriamanitra mihitsy hamelona finoana ao anatin'ny olona anankiray dia hoentiny haka sary an-tsaina, ampanantenainy zavatra dia iny sary ao-tsaina iny mamelona finoan'le olona hoe ho ataon'Andriamanitra amin'ny tokotra. Zay zany zao i Abrahama nytenenin'Andriamanitra hoe avy jereo ny kitana, ataoko ohatran'io ny taranak'ise, na dia mbola tsy manan-janaka ninina ary se fa momba be. Dia lasa hoy tsara ny amin'ny Romanina toko 4 hoe dia nino se Abrahama tao anaty sary tao anatin'ny saina le izy dia hoy izy hoe zay mihitsy niseho, ninony resy lahatra izy. Ny dikan'izany ampianarin'Andriamanitra mihitsy tsika senao ahay hijery ny tsy hita. Zay nge le maka sary an-tsay, tsy misy le izy fa imagineko hoe misy, satria zay ny tenenin'Andriamanitra. Rehefa miteny tenin'Andriamanitra hoe zao dia za ato anaty saiko ato, ay zao zany no izy. Korintiana faharoa toko 4 dia ny 7:20 hoe raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita. Ao raha afaka ho fanalahidy amin'ity mandeha amin'ny finoana ity, mianatra mijery ny tsy hita. Mijery dia tsy hoe mijery fa be da be ny olona mijery fa tsy mahita. Ane indraindray tsika senao ohatr'izany mihitsy, mijery foana fa fa mianatra mijery dia mahita. Satria mahita ao anatin'ny sainao ao ianao hoe zao zany ilay tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainako. Manohy ihany tsika senao. Fahatelo zao tsika resantsika momba nyity hoe andao alaitsika ny nofinofin'Andriamanitra ho amin'ny fiainantsika. Olona manana nofinofy lehibe raha avako no afaka anana fiainana misy lanjany be. Ny olona manana nofinofy lehibe, nofinofy ngoza be, zay zany tiako tenenina anao, no afaka olona manan-danja be tao amin'ny fiainana. Mijery Marthe Hervé fotsiny tsika se mahafantatra Marthe Hervé daholo tsika.
fa ohatran'izany mihitsy nge zany zao ny zavatra niainany a de tsika senao zany mitozy hoe tena tsisy olo ohatran'ny Martyr zany rangaha ie fa fantatrao moa fa ianao koa de nokasain'Andriamanitra tsara ny fisianao teto ambonin'ny tany manana planina mihitsy fa tsy hoe olona fahatany hoe mba miaina orzia tsy zay fa raha tsy manana nofinofingeza ianao de tsy afaka ny olona misy dikany be eto ambonin'ny tany eto nefa ianao tian'Andriamanitra izy dika misy dikany be ngena ny sahiranan'Andriamanitra na tonga anao teraka teto ambonin'ny tany sy tsy afaka ho lasa olobe any finoana isika senao raha tsy manana nofinofy lehibe ampiasaiko foana zany le teny nofinofy fisaintsainana fakana sary an-tsaina itenenako imagination daholo zany rehetrarehetra zany de fandimbindimby asa koa le teny malagasy tsy afaka ho lasa olobe amin'ny finoana mihitsy ianao raha tsy manana nofinofy lehibe zany nge mahatonga amin'ny Paoly hoa le mivavaka izy amin'ilay Efesianina toko voalohany andininy 7 ty tena lakile ambavaka mihitsy ty ary anasako anao hoe ao anatin'izao fandehanantsika hoe andao andeha amin'ny finoana sa zao meteza hivavaka nyty hatrany Efesianina toko voalohany manomboka eo amin'ny 7 hatramin'ny 9 moa vavaka tena afaka ataonao hatrany ny 7 tsy piako aminao tsara ny teny ao miteny hoe ary mba ampahiratina ny maso ny sainareo tanao tsara le izy ampahiratina ny maso ny saitsika mba ho fantatrareo izy zay fanantenana avy amin'ny fiantsoany sy izay areny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina io le zavatra averimberiko aminao hoe rehefa mbola tsy tafasokatra tsara ny masontsika fa mijerytsika de mihita maso foana no hitatsika de zany tsika le reraka santsika le lasany taotsika hiady lova makatso makaroa raha vao mbola tsy azonao tsara le hoe mijereo de aoka ianao ahita le tsy hita maso ampahiratina ny masonao de mahita nofinofinaandriamanitra ho anao le sary tiako amenanao hatrany de hoe raha misy olona zany miteny anao hoe andeha ataoko hoe very vola ray alina ianao fa nisy nangaro-paosy veriny ray alina de misy olona manolotra 10 tapitrisa aminao 10 tapitrisa saina de mbola andeha hitomany ray alina foana ianao de mbola andeha hoe hiverina tonga any an-trano ianao de andeha hiverina mihitsy hijery fa sao de latsaka teny an-dalana le ray alina raha izany no izy de mety raha misy olona mahita anao de adalo ty fa tsika senao nge za mihitsy ngamba hoa mampome any anjely mijery atsika ngamba tsy mome zareo fa gaga loatra inona ary de ataony reto zanak'Andriamanitra de tsindro-pasortirandreo manalo reto le zavatra hita maso eto ambonin'ny tany malinanao ny fantohan'ny sainao voalohany atao vivavaka io raha avako ampahiratina ny masony saitsika afantaratsika ny fanantenana ny fiantson'Andriamanitra sy ny areny voninahitry ny lovany ho atsika avelao Andriamanitra hanitatra ny eritreritrao fa manina raha mba hitariny ny eritreritrao mikasika ny ankonanao indraindray io ankonanao io efa tonga de ataona tsisy raisina kiortina efa hanorina vaovao fa teva tsisy lana azy orzia manino ny sera ohatra ka maka amin'ny nofinofin'Andriamanitra ho any ankonanao ho an'io fianaranao io fa manino ianao tsy samy eritreritra hoe za rangaha andeha hamitatra amin'ny doctorat toy izy ianao hoe tiana lisansy sara tsy ahy tsy vetsy tiana ho azy na tsy lazaiko anao nofinofinao aiza ho aiza nofinofinao atreo ve ny saininao hoe za de rehefa mba metimety kely de efa zay efa zay
avelao Andriamanitra nitatra ny eritreritrao momba ny fanomponao fa maninona ianao no mitsetsetra foana fotsiny mijery hoe mahay mitory temperana mahay mijoro vavolombelona sady tsy mahaza mihitsy fa maninona raha atao any anatin'ny sainao ianao mandeha mitory amin'ny pahasahiana ohatra mipetera le petera moa fantatry petera nge sakaizaka olona tsy dia nahita fianarana firy olona mpanjono fa mitory teny zokilaby any dia misy olona 3 tonga dia mibebaka dia hoe ianao hoe zany aloha dia tsy possible zany no mampatonga lesitsisy satria ferantsika eo dia hoe aminao avelao hoe Andriamanitra anitatra ny eritreritritsika senao ao amin'ny Jeremia 8:20 ty tenin'Andriamanitra efa diso hainao loatra ty fa aleo mihitsy raisitsika toy ny hoe voandroany mihitsy tsika vao nahita an'le teny hatry ny ainatsika misy fotoana ilaina mihitsy misaina ohatran'izany hoy tsara ny tenin'ny tompo miteny hoe za mahalala ny hevitra hieverako anareo hoy Jehova dia hevitra mitondra fiadanana fatsiloza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany azonao mitsika zany Andriamanitra manana hevitra dia sainao ve fa le hevitr'Andriamanitra petipetiky hoia taminao tamin'ny heriny ve anteny anao tamin'izy tsy tadidiko tsony avelao Andriamanitra ho Andriamanitra dia avelao tsika senao olona dia meteza ametraka an'Andriamanitra ho Andriamanitra dia le nofinofo ny alaina ao amin'ny Noabolana 7:20 zao tsara ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsy misy fahitana raha tsy misy vision dikan'izany le fahitana aza eritreretina ohatran'le fitenin'ndra olombelona fitenin'olona vita fahitana sehoany masina ihanyna ozea tsy ohatr'izay nge eny mety mahita fahitana izy fa izao ato anatiny ty saitsika tian'Andriamanitra visualisetsika raisitsika sary an-tsainato raha vao tsy misy an'izay fahitan'izay tsika dia atondraka anara-po amin'izay tsy mety ny olona rehefa tsy misy fahitana hoy ny Noabolana 7:20 ny dikan'izany raha ohatra ka tsy fantatrao ny planin'Andriamanitra ho anao raha tsy fantatrao ny nofinofin'Andriamanitra ho anao dia ny fiainanao dia juste ianao miexista misy eto ambonin'ny tany fotsiny ianao fa tsy tena miaina tsara ry petabe ny olona ohatr'izany misy fotsiny izy misy bon dia mihinan-kanina dia matory dia indraindray hiasa dia dina dika amin'ny fiainana misy dika ene fiainanao misy antony ene ianao tonga eto ambonin'ny tany averiko aminao tsara mihitsy zany fa matoa Andriamanitra namorona anao dia misy programany tsy misy afa-tsy ianao no mahavita azy ianao zany ianao mahavita an'le izy ary Andriamanitra ve raha manao an'izany programa raha miteny izy hoe manana hevitra hieverana anareo hevitra mitondra fiadanana dia hevitra kely ve zany fantaro avako dia trandrao fantaro dia hoy aminao mihitsy hoe trandrao tiako be le miteny an'izay teny hoe trandrahany izay ohatra ny reny mitrandraka volameny ireny tena adio mihitsy dia tena Jesosy ampahafantaro aho za te hafantatra tsara ny nofinofinao fantaro mila fantatritsika dia trandrahantsika ny planina sy ny nofinofin'Andriamanitra ho atsika ny zavatra fahaefatra dia ity mila azonao tsara fa lehibe lavitra no nofinofinao ny nofinofin'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao lehibe lavitra no nofinofinao ny nofinofin'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao zay le lazaiko anao hoe avelao Andriamanitra ho Andriamanitra
lehibe lavitra le izy. Enonao tsara le tegnany amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa anjeny fahasivy. Korintianina voalohany toko faharoa anjeny fahasivy miteny hoe zavatra tsy mbola hitan'ny amin'ny dika teny ombolana ny amakiko azy aminao zavatra tsy mbola hitan'olona maso na reny sofiny na tafiditra tao am-pony akory no efa nomanin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Ny zavatra saininao zany, ina zany zao ny imaginenao, ina zavatra ho hita aminao ina zao ny imaginenao amin'ny ankonanao, amin'ny fianakavinao, amin'ny carrièrenao, amin'ny fiainam-panomponao. Mbola kritika kely iny raha oharina amin'izay tena ka sain'Andriamanitra mihitsy. Hitanao, tsy azonao sary an-tsaina ny zavatra azon'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao rehefa tolotra ao manontolo an'Andriamanitra io fiainanao io. Tsy takatry ny sainao. To dia mapoaka ny lohanao mihitsy. Tiako fa maninona teneniko anao ohatr'izany? Amelona fanantenana ny anatinao tia Andriamanitra ity reto mahagaga. Tena tadidiko tamin'ny fiainako, tadidiko mihitsy zany tamin'ny fiainako Misy fotoana taloha za tena tia manao voyage be za amin'ny fiainana. Le mandeha aloha tsy tiako, le mandeha tomobile reny tsy tiako mihitsy fa zany hoe tsy maintsy mandeha dia faly foana ihany fa rehefa tonga any an'ilay toerana dia faly. Fa tiako be mihitsy mahita tanàna vaovao dia mahita fiainan'olona vaovao. Efa teneniko anao tsara fa zay olona sahirana tena sahirana tamin'izay taloha fa tany anaty nofinofiko tany anaty zany nofinofiko mbola vao kely dia zany nofinofiko nisy boky novakiko zay namelona zay nofinofo zay tany anatiko hoe za Jesosy anao an'izany médecin missionnaire zany. Za zany tany anaty lohako taloha zany hoe dokotera missionnaire zany le tany anaty saiko. Dia satria za tia andehandeha isan-karazany koa fa zany ny antsoina hoe nofinofo nangidina. Satria zay tamin'izay mbola kely ravako ny toerana nanaovanay vakansa farany lavitra tany Fianaratsoa ihany ny toerana nalehako satria nisy tonton anay rahalany-dada tany mipetraka tamin'izany dia nentiny nanao vakansa. Fa za manao vakansa zany atoa dia eo ambanivohitra nay eo Ambatomirahavavy Kianja Malaza eo ny ambanivohitra zay foana tsy mbola nahita zay ranomasina, tsy mahita tsisy ninninona zany le izy. Fa tany anatin'ny fokotany hatrany zany dia misy fotoana tsy sahako tenenina amin'ny tompo akory. Fa rehefa mandinika ny fiainako aty aoriana aty ohatr'izao iza tamin'ny fiainana zany mieritreritra hoe andeha ho any an'izany Canada hoy dia ho any an'izany États-Unis dia ho any amin'ity Europe isan-karazany ity. Tsisy nieritreritra an'izany mihitsy. Tsisy nanao programme an'izany hoe andeha hanangom-bola fa andeha ho any. Tsisy an'izany. Fa lazaiko anao amin'ny fotoana tsy ampozinao mihitsy rehefa hoy ny tompo hoe vonona amin'izany ianao dia atao mitompo aminao. Dia zay le sary tiako amenanao hoe raha za taloha zany tsy takatry ny saiko ohatran'izany mihitsy tsy azoko an-tsaina le zavatra azon'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao tsy azonao an-tsaina. Rehefa omenao an'Andriamanitra ray manontolo amin'ny fiainanao zay fotsiny andrasan'ny tompo aminao omeo azy ray manontolo fa zay io teny io ho an'izay tia azy, zay tia azy, tsy hoe zay tia teny aza kosa zay tia azy. Enonao ny tenin'ny tompo any amin'ny Efesiana toko 7:20 an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na heverintsika azy araka ny hery izay miasa ato anatintsika. Fanontaniana petrako aminao ravako amintsika sianao miresaka ity zao. Tandrify amin'ny mahangezan'Andriamanitra ve ny nofinofinao amin'ny fiainana? Proportionnel ve amin'ny angezan'ny Andriamanitra ao? Sa proportionnel amin'ny tandrify amin'ny akeliny lohantsika sy ny ataontsika zany zao satria tsika senao andeha amin'ny finoana sa Jesosy mila hitariny ty raharaha ty fa tsy arakaraka io.
apetrao tsara amin'ny tenanao mihitsy koa aloha ny fanontaniana hoe nofinofinao no sa nofinofin'Andriamanitra amboaritsika tsara koa indraindray tsika disodiso paika mantsy dikany hoe nofinofinao ho amin'ny fanjakanao zay le lazaintsika tsara hatrany amin'ilay Korintiana faharoa toko 5 hoe ataotsika ho voninahitsika ny ankasitrahany atsika fa tsy hoe le nofinofinao ataonao za kosa aloha mba te ho any amin'izany any iny le nataoko ohatra taminao te ho any Dubai hono ianao ka ny olona rehetra ohatrany makany dia za kosa mba te ho any dia mba mizesy le nofinofy tenentsika ty nge tsy nofinofy be oeraoera se tsy any mihitsy fa nofinofy anandratra an'Andriamanitra tsaronao tsara le Petera voalohany toko 2 mantsy anjiny 7 le miteny hoe taranaka voafitsika fanjakam-pisorona olana lain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba haninona hanambara ny fahatsaranyilay niantso atsika miala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany hanambara ny fahatsaran'Andriamanitra hitanao milimite na hoe mametra ny azon'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao ve ankehitriny no nofinofinao satria indraindray zay moa le fandraisantsika treo tany amin'ny Matthieu toko 7:7 averimberitsika tamin'ny herintsika ny resaka aniny hoe ka le izy ange tongava aminao arak'izay inonao tena hoe ajain'Andriamanitra amin'izay zay dozo ny finoantsika sy anao tsika ka feranao amin'le nofinofinao ve Andriamanitra feranao ve ny zavatra azon'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao amin'le nofinofinao razokely aloha fa misy zavatra tsy normal zay aza ferana ravako ahoana ny ahalalantsika sy anao hoe nofinofin'Andriamanitra io ahoana ny ahalalantsika hoe nofinofin'Andriamanitra le izy ny zavatra voalohany aloha dia ity raha ohatra le izy ka zavatra mbola vitanao mbola nofinofy se zany le izy fa dia ataovy moramora orse any fa rehefa tsy possible no vitanao le izy efa meritreritra zany tsika hoe mety ho zay tokoa raha ohatra le izy ka tena mila finoana mihitsy zay voatafa rehefa nitatra ny finoanao an'Andriamanitra le izy nofinofy avy amin'Andriamanitra izy zay ravako ny fanontaniana zany raha maka nofinofy anankiray ianao dia mety misy olona zany hiteny aminao hoe fa ianao mieritreritra ny tenanao izany hanonofy an'izany tsy zay fanontaniana mila petraka ny fanontaniana mila petraka dia hoe fa iza no eritreretinao an'Andriamanitra no tsy izany ny nofinofinao azonao ve fa iza ny eritreretinao an'Andriamanitra tsy ianao zany mieritreretinao hoe zany ve dia possible fianakaviana mipoitranay ity ve dia mety hamoaka olona oatra zany amin'ny orsea tsy zay fanontaniana fa mifanontaniana tokony hapetraka ao tsara hoe iza moa fieveranao ny Andriamanitra ao iza ny fieveranao azy lehibe nge ny Andriamanitrantsika se lehibe ny Andriamanitrantsika dia avelao ary ny habean'ny Andriamanitra ao no hamaritra ny nofinofinao zany mihitsy ny dikan'ity hoe ndao hiaina finoana satsika avelao ny habean'ny Andriamanitra ao no mamaritra ny nofinofinao manao exercice mihitsy tsika zao tapitra ty zavatra resantsika ity dia tena alaivo mihitsy zay nofinofin'Andriamanitra ho anao zay mety tena mila soratanao mihitsy le izy any amin'izay kahie-mbavaka ao any sa aiza hoe dinganao anatin'ity miaina n'ity finoana saty saia mamela ny habean'ny Andriamanitra ao hamaritra ny nofinofinao ndikany hoe mandeha amin'ny finoana ravako hitary ny imagination anao tsotra hitary le fakanao sary an-tsaina an'le zavatra hitaro zay ndikan'le hoe mandeha amin'ny finoana
misy zavatra apetrak'Andriamanitra tahaka ny voan-javatra kely any anatinao any. Avelao iny azo laka tsara ao anatinao dia azonao sary an-tsaina. Indikany hoe mandeha amin'ny finoana manitatra ny eritreritrao, ny nofinofinao, ny fakanao sary an-tsaina, ny imaginationnao. Zay le hoe mandeha amin'ny finoana. Zavatra fahadimy zao tsika ndresahantsika senao. Mila azonao sary an-tsaina tsara iomananao fa ny fisalasalana ny fahavalon'ny imagination. Ny fisalasalana ny fahavalon'ny fakana sary an-tsaina. Ny fahavalon'le fakanao le nofinofinao. Le nofinofin'Andriamanitra ho anao. Ny fisalasalana no problema. Ny fisalasalana sy tahotra no manafona neutraliser, manafona zay no manin'Andriamanitra ho amin'ny fiainantsika. Ohatran'izay mihitsy lay efa nitantaraintsika tamin'ny tapabolantsika nyresaka an'le nomeritoko 724. Andry zareo andeha haka an'le tany Kanana. Efa nandeha tao anatin'le nandeha zany aloha zareo dia efa nanonofo foana hoe mena andeha ho any amin'le tany nampanantenainy dia maka sary an-tsaina. Io amin'izay ary le izy fa ho alaina. Fa rehefa tonga le izy dia tsy le zavatra tokony ho hitany. Fa nanomboka fisalasalana sy ny tahotra. Anika tonga dia zanona zany fa tsy mahazo e. Zay zareo. Ny fisalasalana sy ny tahotra no manafona zay manin'Andriamanitra ho an'ny fiainanao. Mario angentsika senao hoe arakaraky ny mampalehibe atsika, ny tombontsika taona no mampiena ny imagination anatin'ny lohantsika ao. Tadiny tamintsika mbola kely, tsy haiko ianao tamin'ny mbola kely fa za aloha be imagination be mitaingina bus tadidiko mihitsy zany. Tiako mizay taloha zany mandeha an'le bus FIMA be reny, mandeha mianatra. Dia mitsangana ao anatin'le bus, manomboka any Ampitatafika hatrany Analakely. Tadidiko foana zany, za mianatra teny Ambondrona tamin'izany, mbola kely tamin'izany, latsaky ny 10 taona zany tamin'izany. Fa tiako mihitsy le fotoana satria vao misy place efa tiako zay ao anaty bus dia alefako ny saiko, tonga dia mandeha be dia mieritreritra hoe zahay hony dia tena hoe manonofy, tena manofy atoandro e. Ohatr'izany le taloha dia taloha zany mieritreritra zahay hony dia zany mba takatry ny saiko zany ohatrany hoe be ny tanàna, lasa be ny tanàna hono zany mamanay dia manana tomobile ray avy izay efatra menada. Zany zavatra tany anaty lohako tamin'izay mbola kely be ohatr'izany, zavatra mampiomehy kely ohatr'izany. Fa rehefa manomboka me lehibe dia ohatrany hoe mipetraka be eto ambonin'ny tany ngamba ny tongotra dia mety tsy dia mieritreritra lavitra be ohatr'izany intsony. Ohatrany hoe mba tsy handiso fanantenana dia aloha tsy mieritreritra. Orsia misy an'ilay tenin'Andriamanitra iny hoe raha tsy miova ohatran'izany sika senao tsy mahazo mandova fiainana mandrakizay. Misy dikany hafa betsaka fa azontsika saina mihitsy hoe misy hiran'le tsy haiko na iza moa le mihirana iny olona tsy haiko zay miteny an'le hoe foazy olon'le zazany anatinao. Tsika senao tia indraindray misaina be loatra, misaina loatra ny eto tany. Dia tsy tafa manana imagination fa lasa feno fisalasalana vao manomboka misaina fotsiny tsika dia tsy possible zany. Tonga dia zay foana ny mandeha, tsy possible dia fa pianiny. Dia ndika ny fiainanao lasa fiainana égale tsy possible. Zay ny titre ny fiainanao, fiainana tsy possible. Orzea, oka. Enonao tsara ny Jakoba toko voalohany andininy 5 hatramin'ny 9. Zay tsy manam-pahendrena ho ny tompo dia aoka izy angataka. Nefa izy aoka angataka amin'ny finoana ka tsy hianahana akory, fa zay mianahana dia toy ny alon-dranomasina entin'ny rivotra ka atopatopany. Fa aoka tsy hanapohandray zavatra amin'ny tompo zany olona izany. Olona mirosaina, miovaova amin'ny alehany rehetra. Lalina be fa matetika lasa zany amin'ny fiainantsika senao. Vokatr'le expérience. Sao dia midona?
iny ianao zany fa mety hoe niaraka tamin'ny olona roa ianao na telo isak'izay mandeha kelikeritina efa tady anao fisehoana kay lasa nianina indray ilay izy dia lasa iny sary diso iny makao anaty sainao foana dia hoe voa tena efa voa mihitsy osea velomy ny nofon'Andriamanitra ho anao fa tsy ny expérience amin'ny fiainanao mihitsy no miteny an'ilay izy fa ianoy ny any anatinao any. Ny zavatra ohatra mampivadika ati-doty teneniko anao fa teneniko anao tsara ihany dia nonao ny andaotsika sy ianao hitandrina tsy hisalasala amin'ny zavatra inotsika ary tsy ino ny fisalasalantsika. Tena mahalasa gaiko izany. Mitandrina mba tsy hisalasala amin'ny zavatra inotsika. Kristianina be ntsika se mahafantatra hoe zao ny tenen'io tenin'Andriamanitra io. Fa le zavatra tokony inotsika indray no mampisalasalatsika. Sao dia tsy marina. Raha miteny izany ny tompo hoe Andriamanitra ho atateraka izay tokony ho anareo araka ny hareny voninahiny. Midika ny omeny anao izay ilainao ny fotoana ilana azy. Ianao sao dia tsy omeny tamiko fa aleo manao ketrika kely ihany aty amin'ny ilany. Aiza ianao ny ahita ny voninahitry ny tompo satria ianao misalasala amin'ny zavatra inonao. Fa le zavatra mampisalasala indray ino ny tena inonao mihitsy. Tena mivadika domotika tsika seho fiainana. Amboarina mihitsy izany. Ianao aza misalasala amin'ilay zavatra tena inonao ary aza mino ny fisalasalanao. Ny zavatra alefa ny devoly misy lainga alefa ny devoly ao anaty saintsika ao. Tsy hoe nge rehefa tonga ao anaty saina dia hoe mety. Indraindray tsika senao hoe miery tena manana tsindro mandry mihitsy aho hoe zao. Tandre mitsindro mandry se jereo tsara amin'ny tenin'Andriamanitra hoe tena izy ve zany. Fa indraindray lainga be alefa ny devoly dia iny zavatra mampisalasala indray no inonao voalohany. Inonao ny marika toko 7. Misy an'ity tenin'le dadana zaza narary dadan'le demoniaka ty niteny tamin'i Jesosy. Zao ny vavaka ny tenen'ity rangahy ity zany satria miresaka amin'ny Jesosy izy dia toy ny mivavaka zany. Raha mba misy ainao hoe Jesosy dia mamindra-fo aminay ka vonjeo zahay. Dia hoy Jesosy taminy, hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Haitsika sinoka izany tenin'Andriamanitra zany. Fa rehefa atao ilay izy tena atao amin'ny fiainana dia eny ara-panahy zay. Rehetytsika rehetsy ara-panahy. Fiainana mihitsy nge zany ara-panahy. Fiainana ray manontolo. Ny zavatra rehetra hainy mino. Dia niaraka tamin'izay dia niantso ny raindra zazalahy. Niantso le dadan'le zaza dia niteny hoe mino a Jesosy. Dia avy izy miteny hoe fa vonjeo amin'ny tsy finoko aho. Mahavariana aty zavatra tenen'le zaza dadantsy. Vonjeo mba ho afaka amin'ny tsy finoko. Zao ny zavatra raisitsika senao amin'izany. Tsy voatery hoe azonao avokoa ny zavatra rehetra izay ianao vao hanaraka katoan'i Jesosy. Tsy voatery hoe azonao avokoa. Izany hoe misy fotoana rehefa mandray marary aza misy fotoana dia miteny ilay olona hoe fa maninona kay tiana ny ohatr'izao marary ohatr'izao dia fa maninona kay izany marary ohatr'izany. Dia indraindray tena teny amin'ny tsy haiko. Ataova izany ilay olona fa satria tiatsika senao ty zany ohatrany hoe tiatsika ho azo be daholo foana ny zavatra rehetra ho azo be daholo. Raha azonao be daholo io vao maika mivadika do ianao. Zany mampivadika do anay dokotera. Ny any zanakay nenay zanakay roa taona izy roa vavy ny roa taona voalohany tamin'ny fiainany miditra hopitaly foana ny sasatra miditra hopitaly zany se ny zanaka dokotera rehefa mivadika do be. Satria vao misy zavatra mahazo an'ilay zaza tonga dia zao mahazo an'io aleo mety any hopitaly. Problema indray rehefa mahalala zavatra be. Tsy voatery ho azonao daholo ny zavatra. Izay vao hanaraka amin'ny tompo ianao. Izay mihitsy koa le finoana izay. Fa maninona tsika senao
te hizara kely andreto aloha fa maninontsika no lasa misalasala hoe za ve dia ho ampiasain'Andriamanitra. Ohatrany mieritreritra ianao hoe tsy mendrika an'le nofonofon'Andriamanitra. Tsisy fahamendriana ninina aloha anatinao afa-tsy Jesosy, fa Jesosy mampamendrika antsika senao. Fa rehefa nandray an' Jesosy ianao dia mendrika mihitsy kosa, satria manana asa tsara no manana ho anao ny tompo. Fa maninontsika senao no misalasala ny amin'ny ampiasan'Andriamanitra antsika. Ny zavatra anankiroa ny zavatra teneniko anao mpahazo antsika, satria tsika mampitany tena tsika amin'ny hafa matetika. Zay mora mampatonga antsika mandeha ilay fisalasalana. Zany ve dia possible? Dia za ve? Dia ahoana? Enoinao tsara ty tenin'ny Paoly amin'ny Korintiana faharoa toko fahafolo ty. Korintiana faharoa toko fahafolo andininy faharoa ambin'ny folo. Zao ny tenin'Andriamanitra hoe fa izahay tsy sahanao ny tenanay ho isan'ny sasany izay midera-teny na hampitany tenanay aminy, fa tsy endry reny, satria manohatra ny tenany amin'ny tenany, manohatra ny tenanay amin'ny tenany sy mampitany tenany amin'ny tenanay. Ina zavatra tenenina fezina be, tenenin'ny Paoly. Adalana ry se stupidité, adalana ny manohatra ny tenantsika amin'ny hafa, satria tsisy anoharana an'io, tsisy zavatra, tsisy anoharana mihitsy, satria manokana avokoa ny olona tsirairay. Io Andriamanitrantsika io mampiasa olona tsotra be nge izy mampiasa karazan'olona be izy, mampiasa Andry Petera izy olona tsotra, mampiasa Andry Paoly izy tonga dia doctorat be amin'ny théologie, mampiasa olona samihafa be mihitsy, olona tsotra ampiasainy, olona be tantara be, olona efa nanondrana be. Tsy mila mampitany tenantsika mihitsy tsika, fa zao ny zavatra fantatritsika. Zao ny 5:12 tsy tsika nge no mifidy atsika fa Andriamanitra no mifidy atsika. Andriamanitra no mifidy anao, nanendry anao mba handesy amo ary mba hareta ny vokatrao, mba hamobe anao. Tadio mihitsy tsy endry, isaky ny mampitany tenanao amin'ny hafa ianao dia apatsivika tsy endry indray tsika zany mampareraka be mihitsy zay. Fa ny zavatra faharoa ihany koa mety mampatonga antsika misalasala ny amin'ny ampiasan'Andriamanitra antsika, rehefa mifantoka amin'ny tsy nety nataontsika tamin'ny lasa isika. Raha vao mifantoka amin'ny tsy nety nataontsika tamin'ny lasa isika, andaontsika araka an'ilay teny filamatra tamin'ny Paoly ao amin'ny Filipiana toko 7:17-20. Hoy Paoly miteny ao amin'ny Filipiana toko 7:17-20, rahalahy tsy mbola nataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray loha no ataoko manadino ny zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Miezaka hanatratra ny marika aho azahoako ny lokany fiantson'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsotra be zavatra tenentsika. Tsy nisy nanana CV parfait zany se ny olona nampiasain'Andriamanitra. Tsy misy olona hoe tena olona tonga lafatra be kosa iny. Olona misy tantaraina daholo. Mpamonolona nampiasain'Andriamanitra fantatrao fa inga Mosesy zany. Mpandainga nampiasain'Andriamanitra inga Abraham zany. Mpijangajanga nampiasain'Andriamanitra Mose David zany. Isan-karazany anery se. Dia indraindray ny zavatra tamin'ny fiainany se dia hoe se tsy possible. Orsea, efa miteny anao tsara, efa impira zay miteny anao an'izay alaivo tsara ny famelan-kelok'Andriamanitra. Raisy dia dao andrositsika, alaivo ny nofonofon'Andriamanitra. Fa za hoentina mpisalasalanao zany. Ny lasanao taloha vao mainka zezika. Izinao moa zany zezika ampiasain'Andriamanitra eo, ampatonga an'le tany hamokatra bebe kokoa. Hitako tamin'ny fiainako mihitsy aloha zany tena misy cafouillage be koa fiainako taloha tany ay. Fa fahasoavana be mihitsy rehefa mibebaka ianao, rehefa mandroso ianao
dia hitanao hoe kay misy soa amin'ny be da be marina tokoa fiainantsika. Zavatra fahaenina ravako, ny fanahin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra no avelao hamoky ny imagination anao. Ny fanahin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra no avelao hamoky ny imagination anao na ny eritreritrao na ny nofinofinao. Ny tenan'ny Tompo milaza tsara ao amin'ny jaona toko 4:4 Jesosy miteny hoe angataka amin'ray aho izy ary ndray anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahiny fahamarinana izay tsy azo izao tontolo izao ho raisina, satria tsy hitany nafantany fa nareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Ny asan'ny fanamasina, ny asan'ny fanamasina dia ny asan'ny fanamasina ravako dia mitondra antsika ho ao amin'ilay nofinofin'Andriamanitra. Avelao izy hanitatra ilay imagination anao fa aza sakana. Izay ny asan'ny fanamasina. Ao amin'ny Salamo 5:100 andiny 7:20 sy ny 7:20. Salamo 5:100 andiny 7:20 sy ny 7:20 misy vavaka izao ilay vavaka hoe ampahirato ny masoko mba ahitako zava-mahagaga ao amin'ny lalanao. Andiny 7:20 ampalalao any lalany didinao dia hitsaintsaina ny fahagagana nataonao aho. Andao izany ataontsika senao vavaka, ampahirato ny masoko, ampalalao aho, hitsaintsainako azy. Avelao mihitsy ny tenin'Andriamanitra sy ny fanamasin'Andriamanitra hiasa hamoky ny eritreritrao. Tianao ve zany ny hahafantatra sy hitoetra hatrany ao anatin'ny fikasan'Andriamanitra ho anao? Raha izay no tianao dia ino tsara ny tenin'Andriamanitra tena mila, lasa aloha meko anao ilay zavatra mila ataontsika, mila manana fotoana zany tsika sianao, fotoana milamina isan'andro miaraka amin'ny fanamasina sy ny Baiboly. Raha ohatra ka tianao ny ahazo handray an'ilay nofinofin'Andriamanitra amin'ny fiainanao isan'andro mantsy tahaka ny hoe velarin'Andriamanitra tsikelikely, ho fantatrao ilay izy. Fa ilay izy tsy fantatrao comme ça amin'izao fotsiny eo fa hipotra eo amin'ny rindrina eo ilay izy. Fa ny asan'ny fanamasina ao anatinao sy ny tenin'Andriamanitra, izay no ahatonga an'ilay izy misokatra memitatra. Dia hoy aminao hoe manany ianao fotoana milamina isan'andro. Misy an'ity teny ty any amin'ny bokon'ny Joba ny toko 7:30. Joba toko 7:30 andiny 4:20 sy ny 5:20 zao ny teny ao hoe kanefa misy fanao anankiray hoy izy itenenan'Andriamanitra. Eny fanao roa azy nefa tsy tandreman'ny olona, dia nofy sy ny tsindry mandry amin'ny alina raha sondritory ny olona karenika eo am-pandriana. Ao anatin'ity lafin'ny resaka nofinofi isan-karazany ity misy everiko hoe misy extrême na zavatra mitatra be aty amin'ny tena ilany mety lasa mampavoafandrika an'ilay olona. Na zany tsika tonga dia ohatran'ilay tenenin'ity tenin'Andriamanitra ity tsy te halala mihitsy fotsiny izao tsika fa atapoka ny loha aloha fa efa mba reraka matory fotsiny. Fa izay ny extrême anankiray tonga fotsiny ianao zany dia matory miala sasatra ianao dia matory. Ny extrême ray indray isak'izay minofy tonga ao aminy misy dikany ohatr'izao zao inofy, misy dikany lasa dala be indray izy, fahitariny devony indray iny mantsy avy eo raha ohatra ka tsy feno tenin'Andriamanitra tsara ilay olona dia mety ho hitariny fahavalo amin'ny zavatra hafa. Fa inona ilay zavatra ianarantsika senao? Le filazany any amin'ny Petera voalohany toko 5:15 azy hoe mahonona telo miambena fandevon'ny fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mitady izay harapany. Inona ilay hoe mahono tena? Soyez équilibré. Izay iny raha tenenina amin'ny teny tsotra koa. Andao maka équilibre tsara tsika.
manahoana raha rehefa atorytsika amin'ny alina dia satria zao le tenin'Andriamanitra miteny hoe tsy tandreman'ny olona le izy nefa misy fanao itenenan'Andriamanitra dia mitenena amin'ny tompo tsotra alohan'ny atory tompo a za mba hiresao ao anaty nofoko ao ndao hanandrana an'izany mihitsy hoe tsika senao mba ahatonga ny hoe mety mba misy zavatra le fonao zany amin'ny fotoana rera tsy hoe tazominao zany le connexion fa tsy hoe pianao ny données mobile rehefa atory ianao tenentsika an'izay fa izao koa le teny any amin'ny Isaia 1:10 manambarany amin'ny faminaninany amin'ny Jesosy moa izy ity fa raisitsika senao tsara la izy hoe Jehova tompona nome any lelany efa mahay mba aizako manao teny ampatanjaka zay reraka ampandrenesiny isa maraina eny ampandrenesina ny sofiko iainy tahako ny efa mahay le isa maraina ny tiako resahana aminao koa midikany tiako aporisihana mihitsy ianao zany hoe aza lany lanina fotsiny reny fotoana sarobidy reny maraina ny alina fa raiso mihitsy reny hoe tahaka ny makeo amin'ny station d'essence ianao zany dia ataovy plein ndray atompo atao plein zay ohatr'izay hatrany manana fotoana milamina manokana ianao isan'andro miaraka amin'ny fanamasina sy ny baiboly ny fanamasina raha afaka tsy miasa ivela amin'ny baiboly zany mihitsy ny baiboly no ampiasay zavatra roa farany sisa dia mijanontsika senao fa fito zao tsika manitatra ny imagination anao na manitatra ny fahiratan'ny sainao ny fahamatoranao ara-panahy ny fitombonao ara-panahy manitatra ny imagination anao manitatra ny fahiratan'ny sainao ny fahamatorana eo amin'ny fiainam-panahinao misy teny ao amin'ny Petera 2 no andeha ovakitsika senao tasomone vakitsika mihitsy andin'ny 5 hatreo amin'ny andin'ny 7 Petera 2 toko voalohany andin'ny 5 hatreo amin'ny 7 hoy tsara zany ny tenin'ny Petera ato koa noho izany hoy izy dia manaova izay zotom-po rehetra kosinareo ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahan-tsaina ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana ary amin'ny fahalalànareo dia fahonoana-po ary amin'ny fahonoana-ponareo dia faharetana ary amin'ny faharetanareo dia toe-panaraka an'Andriamanitra ary amin'ny toe-panahanareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy ary amin'ny fitiavana ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra andin'ny 9 fa raha hanananareo zany zavatra zany sady hanananareo betsaka dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy hahavokatrinareo amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy tompontsika enonao tsara ny andin'ny 7 fa zay tsy manana n'izany zavatra zany kosa dia toa-jabo ka tsy mahajery lavitra sady nanadino nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy tianao nihitatra ny imagination anao mihitatra maka n'le nofonofon'Andriamanitra mitombo ianao ara-panahy misy fotoana nanao ny fampianarana ny tsy tadidiko raha taty amin'ny fiainam-pianana taiza ny fomba tenenako azy tsotra dia ity hoe ampio vitamine ny fiainam-pinonao misy vitamine anankifito mila ampina vitamine anankifito inavy le finonao ampio fanatanjahan-tsaina ampio fahalalana fahonoana-po faharetana ampio toe-panaraka an'Andriamanitra fitiavana ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra misy fotoana tsy manam-potoana amin'izay tsika satria tsy izay manokana ny fantohantsika zao fa averenjerena mihitsy angereo hoe fa misy fotoana tsy ampy ny ray amin'ireo vitamine ireo tsika ohatrany hoe iny zany tsika fa mora voan'ny gripa rehefa tsy ampy vitamine C dia misy fotoana zao mety ny vitamine C amin'io mety ny fahalalana rehefa tsy ampy fahalalana ianao dia mora midodona amin'ny rindrina eny ianao dia amidiny devony sakabelo jereo kely verifieo mitombo ianao ara-panahy tsy afaka mitombo tsara ny zaza raha tsy amena apio multivitamine kely zay dia tsika senao ohatr'izay mihitsy koa fiainam-panahintsika fa rehefa mandeha mitombo tsika
dia mihitatra ho azy, lasa mahatakatra n'ilay zavatra tian'Andriamanitra ho takariny. Fa rehefa tsy ananantsika izany ho ilay andininy fahasivy izay tsy manana izany zavatra izany dia ohatra jamba tsy mahajery lavitra. Dia fa 10 taona nanarahana ny tompo fa teo ihany ny teotry. Iza koa ny anaiky an'izany tsony. Mahery ianao minana vitamine. Farany sisa ry sakaiza. Manitatra ny fanjakan'Andriamanitra ny nofinofy avy amin'Andriamanitra. Milazonao saratsaina tsara fa zay ny an'Andriamanitra ny dikany hoe alaivo ilay nofinofin'Andriamanitra. Indray mandro mantsy dia isy anao dika vilana indray izany ilay zavatra resahantsika sy inona mihitsy ary ny ampianarin'ilay tiana kely ao amin'ny radio vaovao maso io. Izao indray hono nofinofy inona indray. Osia. Alaivo mihitsy ny nofinofin'Andriamanitra ho anao. Fa ny dikan'izany nofinofin'Andriamanitra izany. Manitatra ny fanjakan'Andriamanitra ny dikan'izany. Manitatra ny fanjakan'Andriamanitra ny nofinofy avy amin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra miteny amintsika hoe Jesosy any amin'ny Matthieu 7:20. Andiny 7:20 mandeha any nareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Tiany Jesosy omena imagination etsika se. Ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Mety samy manana ny rehetra antsika se. Fa hitaro le izy fa nenao misy fotoana mpiara-miasa aminao efa 5 taona mbola tsy nitorianao an Jesosy akory na indray mandeha teto tany ary. Dia aiza izany izao hitarina le fanjakan'Andriamanitra. Zay le nofinofin'Andriamanitra ho antsika. Fa ao anatin'izay mihitsy no hitenenany amintsika hoe momba antsika izy. Ny planin'Andriamanitra amintsika senao ngeha afako dia izao hoe ny planin'Andriamanitra hoe amin'izao tontolo izao hoe ty ambony tany mihitsy manorina sy manangona ny ankohonany avy any amin'ny firenena rehetra. Manangana olona vaovao, mitsangana amin'ny maty, dia angonony re ho ao anaty ankohonan'Andriamanitra. Zay ny planin'Andriamanitra ngeza dia ianao pion ao anatin'izay. Amin'izay sehatra omeny tompo anao. Rehefa matoky amin'ny kely ianao ry sakaiza dia tendreny anapaka amin'ny be fa mahireza tsara. Matoky amin'ny kely. Sahy mihitsy miditra amin'izay nofinofin'Andriamanitra ho anao. Marika 5:5-30. Zao le tenan'ny tompo hoe niza tamonjy ny ainy dia avery azy. Ary na iza no avery ny ainy no ny amiko sy ny filazantsara dia amonjy ny ainy. Le hoe maka amin'ny nofinofin'Andriamanitra. Netsika senao apetrao netsika. Netsika kritika kely raha oharina amin'Andriamanitra, nen'Andriamanitra, alaivo nen'Andriamanitra. Zay andao andany tena tsika tsy netsika fa nen'Andriamanitra. Fa rehefa mahavery ny aintsika noho ny amin'ny Jesosy sy ny filazantsara dia amonjy ny aintsika. Fantaro ny nofinofin'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao. Fampiarana tsotra kely ny zavatra teneniko anao farany. Fanontaniana anankitelo napetrao any anatinao any rehefa mody ianao. Ianao ma zany tena manao an'izay devoir zay mihitsy. Asa raha amin'ny heriny mety afaka misy mizara kely an'izany tsy haiko. Ny devoir antsika zany dia hoe ndao alaina le nofinofy. Fantaro aroala izy dia trandraho. Atombohy amin'ny fanontaniana tsotra hoe ahoana raha dia mieritrereta hoe anao lalana. Andraso aloha teneniko anao mihitsy ny zavatra fiafaran'ity raharaha ty. Hitanao eo amin'ny fiainantsika samy miresy lahatra tsika misy olana isan-karazany eo amin'ny fiainantsika. Fa fantatrao moa hoe tsy nataon'Andriamanitra kisendrasendra eo anatrehanao io olana io, le zavatra misarotra, le zavatra manahirana. Fa satria zao Andriamanitra dia miandry ny zanany hisaina vahaolana amin'io olana eo amin'ny tontolo misy antsika senao io. Tena fananian'Andriamanitra natao malagasy mihitsy tsika. Dia malagasy ohatrany tsy mety tafavoaka ohatr'ity. Alefa gauche misy fanantenana kely fa ohatrany pika kely indray le izy tsy fantatra ahoana. Orsea tsy misy kisendrasendra zany rehetrarehetra zany.
fa ny tompo miandry atsika isaina ny vahaolana. Le nofin'Andriamanitra nge vahaolana ao anatiny am'izay ametrahan'ny tompo anao mety zany ange zao business tian'Andriamanitra ataonao mihitsy misy fotoana tsika senao zay le hoe aminao hoe tsy ampy imagination le gasy matetika mandeha ny cache-point zao mandeha potak'izay mpanao cache-point daholo vaza mototra rehetrarehetra ty cache-point daholo de avy eo de lasa tsy mandeha tsondray le izy aloha lasa kelikely fotsiny tomboko samy manao daholo ihany ny olona rehetra poulet de chair manao daholo indray anona daholo manao daholo indray orsia hitaro ny imagination anao meteza matoa misy any olana io de miandry ny zanany zay Andriamanitra miandry ny zanany tsy hoe iainy eto fotsiny de mba meo hanina hoanina moa zay ry tompo andao andeha ambony hanina hoanina sio mandeha ambony lavitra an'izay misaina ny hanina hoaniny hafa nao efa nieritreritra zany andao isaina ny hanina hoaniny hafa zany angena tsy hoe business ry sakaizy ahoana ny atao ampadrosiny hafa de ahoana ny fanontaniana telo hiata aminao de zay fa miverina am'le izy mamara azy apetrao tsotra amin'ny fanontaniana voalohany ahoana raha ianao mieritreritra anao zavatra de aza tonga de mivingivindeo izy tsy possible adinoy izay teny hoe tsy possible zay aloha atao mety hoe soratanao any ahoana raha de mandeha nofinofy ianao na resaka fanompona fiaina tokantrano fiainana fitediavana de apetrao indray fanontaniana faharoa inona no mety manakana fa inona tokoa moa zany tsy hanaovana an'io de jereo indray hoe inona mety tsy hanaovana azy fa maninona ny olona tsy manao an'ilay izy fa maninona ianao tsy manao an'ilay izy ary ny fanontaniana fahatelo de ty fa maninona ny tsy zany anao an'io eritrereto de ataotsika zany hoe ratsy be ny lalana ohatra fotsiny zany de isaitsika hoe nofinofy zany hoe raha mba tsara be zao ahoana zao raha ohatra ka mamboatra lalana ny fokotany tsy fantatro hoe tsy haiko alefaso de eo anao miteny hoe inona ny mety manakana inona ny tsy hanaovana an'io fa maninona ny tsy hainao ny hanao an'io ary fa maninona ny tsy zao io no atao fanontaniana tsotra zany raha afaka androsotsika senao ampity resaka hoe alay vao nofinofin'Andriamanitra ho an'io ianao manao pratika de mandrosoa amin'ny finoana sa ndao hivavakitsika Andriamanitra ray mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy zay ny amin'izany teninao zany tena hoe tianao amporisihany hanitatra ny nofinofinay tsy ho nofinofy fitiavan-tena sy fitiavana zao tontolo zao fa hakan'le nofinofinao ho tanterahany eto ambony tany eto Jesosy mifona aminao mihitsy zay ny amin'ny fisalasalana le fisalasalanay tokotokoa no to inonay matetika ny zavatra tokony inonay indray tena mampisalasalanay mifona aminao zahay tompony amin'izany Andriamanitra ampianary zahay haeno anao fanamasina miasa tsy anatinay aty isaintsaina sy amoky ny eritreritra mihitsy amin'ny teninao de voarainay ny zavatra tianao ampitaina ny sary tianao anananay atao anaty sainay ato ka mamelona ny finoanay Andriamanitra miasa ao anatinay tsirairay avy ahafantaranay an'izay planinao zay izay nofinofinao zay de ho sa zay hanonofy an'ilay izy de hisafidy ny hino anao mety zay tompo ho fitaovana ho ampiasainao hikorina ny fahatsaranao fa ampiasaony tsirairay avy miasa fenao anatin'ny fiainanay ianao mahita an'izay zavatra atrehanay ianao ankehitriny mampahirezany tsirairay zay Jesosy te hivavaka manokana ho an'ny olona ao anatin'ny tsy fahasalamana rehetra na ny mitsabo na ny tsaboina Jesosy ianao miandraikitra manasitrany ianao tompo miasa fampahirezany ianao manitatra ny finoany tsirairay ho sa ino anao ao anatin'io zavatra rehetra io Andriamanitra ianao no mamatsy ianao no manome
dia miasa fanasitranana. Tompo azy ireo ihany koa izay mety hoe tokantrano marary be da be. Ianao tompo miasa fanasitranana ao anatina fifandraisana na mpivady na mpianaka mpiray-tam-po ao anatin'ny fiainana rehetra ao. Jereo Jesosy ny olona izay mety hoe tena malahelo ny fonay fa mety hoe feno vola ny lohany. Mety akaiky ny fonay dia mety feno an'izany ny saigna fa tsy manana an'ilay nofonofonao Andriamanitra mba hamindrafo aminy dia ianao no anitsy ny diany. Dia ampio mihitsy izay Jesosy hijory vavolombelonao amin'ny fiainanay rehetra na ao an-tokantrano na any am-piasana na any am-pianarana na amin'izay misy anay any. Jereo ny fiainam-piangonana tsirairay, ny fiainam-panomponay ampiasao izay tompo fitaovana maranitra mahomby eo am-pelantananao. Matoky anao izay fa miandraikitra ianao ireo olanay rehetrarehetra ireo anehoanao ny voninahitra ao io. Dia ampio izay Jesosy isaina an'izany fa kay moa ny olana izay avelanao ho hitanay dia ianao miandry anay zanakao haka an'ilay vahaolana, haka sary an-tsaina an'ilay vahaolana dia hatanteraka an'izany. Jesosy miasa anatinay feno ny fanahinao izay. Handeha hody izay dia ianao nitaridalana ny tsirairay avy dia miaro anay sy miaro an'ity fotoana ity ho tanteraka hatrany hatrany. Misaotra Jesosy amin'ny anaranao ny anaovanay ny vavaka. Amen. Amen. It